Ny fermada dia andian'ny fahinana ambin'ny folo zao ary nahafapo tokoa ny fizotrany satria maro dia maro ny pitsidika mitondra araka ny natenaina moa zany eo amin'ny 5,400 eo zany zao amin'izao akatoko ny fahamaranana zao satria mbola ariva amin'ny 9,000 moa tena tratona tanteraka ny fermada ary ny tranoeva dia raha 5,900 amin'ny taona lasa dia 20,900 izy amin'ny taona ity. Ny tantsaha avy any amin'ny faritra Rombropolo dia avelany malalaka itambatambatra irahina amin'ny fandoavana ny ofan'ny tranoeva ka mety 2-3 tafaraka anaty tranoeva iray ny sasany ary le andray fa hoe anaky 7 mihitsy izy ny ray tafiditra tao ka zany pirofo fa mitombo ny isan'ny tantsaha mandray anjara amin'ny fermada satria mahatoky marina izy ireo fa aty amin'ny fermada nazahoana tombom-barotra zany tsy mandalo mpanelanelana amin'ny vidim-bokatra ary malalaka izy amin'ny famerana ny vidiny zay tiany atao amin'ny mpanjifa avy eto an-drenivohitr'ny firenena sy ireo mpanjifa avy any ivelan'ny firenena. Ny lohahevitry ny foara moa dia manao hoe firaisan-kinany hoe mpamokatra sy teknisiana ary mpanambola tsy mifanambaka. Ny fankafakaina tokoa zany teto amin'ny lohabarendasy ny alakamisy zoma ka namoahan'ny tantsaha vahaolana anaky 3 karazany dia hoe arindra ny firaisan-kinan'ny tantsaha zany any ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanaovan'ny tsirairay avy ny rary misihitsy fa tsy mifamitapitaka ary indrindra mba hatsaraina ny tranobe ny tantsaha mba tsy isina politika be loatra anaty tranobe tantsaha fa manjary mifamitapitaka sy mifanambaka fotsiny ka mampalaina ny zareo zany ny hiditra ao amin'ny tranobe ny tantsaha io. Ny vahaolana faharoa moa zany dia arindra ny fanjakana koa ny ireo tepiasa rehetra izay vatsin'ireo avana avy any Dilambato vola sy teknika satria tsy mifameno le projet zany fa tsy mahenika ny Madagasikara aloha izy voalohany indrindra hozy izy satria faritra vitsivitsy tsy mihoatra ny folo tsongotsongoiny zareo dia eo zareo nanefa Madagasikara manontolo dia feno tantsaha avokoa ka tokony arindra ny fanjakana ireo projet rehetrarehetra eo mba hifameno enika ny Madagasikara manontolo dia faharoa manarakarak'izay izy ireo projet ireo koa dia tokony hifameno eo amin'ny asan'ny tantsaha tsy hoe fampianarana fotsiny dia lasa le projet fa tapitra dia tsisy ninona intsony na koa rehefa vita le fampianarana dia eo dia mianahana fotsiny zay tantsaha tsisy vola hoentina amokarana hitrandrahana an'le arena any ambanivohitra tsisy lalam-barotra indrindrindra hozy izy ka tokony projet mifameno amin'izay aloha izy no projet apetraka eto Madagasikara sy avela miasa eto mba ny sasany mampianatra amin'ny famokarana, ny sasany mba mampianatra mahita lalam-barotra, ny sasany mampianatra mitatam-bola sy mba mifameno ohatr'izany hozy izy dia mba mila fandrindrany zany avy amin'ny fanjakana malagasy hozy izy ka ny vahaolana fahatelo farany dia ny fandrindrana ny fifandraisan'ny fanjakana amin'ny tantsaha mpamokatra satria very andalana le vola tsy tonga any aminay tena eritreretina fa ampiana amin'le vola hozy izy fa lan'ireo teknisianina fotsiny anelanelany eny le vola hozy izy ka tokony arindra izy io hozy izy fa diso mifanambaka loatsika dia ny tena farany moa izy mba fanamarihana tianay atao dia oka reny fanjakana malagasy tsy andrebireby anay vahoaka na manaiky rebirebeny reo mpamasy vola fa tsy le votoatin-dresaka no amatsiana vola sy ezahana eto Madagasikara fa lozana mampianatra hoe fomba famokarana dia mampianatra hoe fomba fandrindrana amin'ny fiterahana dia mampianatra hoe fiarovana ny tontolo iainana dia mampianatra hoe momba isan-karazany manodidy nefa ny tena votoatin-javatra ne re tompozizy dia hoe zay fomba amokaranay sy varotanay mba hampanakarenanay io izy ny tokony fatoatsika menakavy mba iraisantsika ina tokoa ary hotanterahana amin'ny alalan'ireo tetikasa isan-karazany ireo fa sy lozana fandreboreby fotsiny eto miodikodina momba ny fahasalamana sy ny karazany ilaina daoly reny ozy izy kanefa le tena votoatiny mihitsy adino ary tsy tanterahana
tsika menakavy tokony mba miara-mientana mba anao zay ampanakarenatsika fa tsy zavatra hafa ty indray no ifatonana sy andaniana hery sy fotoana